Amin'ny fomba ahoana ary no ahafahantsika maneho amin'ny fiainantsika ny toetran'Andriamanitra? Anasako anao ny anaraka an'izay famelabelarana sy fandiniana soratra masina izay amin'ity fandarana universe ity homban'Andriamanitra ny isika eo am-panatanterahana izany. Mifaly isika tafaraka ary kopa-tanana ifampiarabana isaoran'Andriamanitra momba antsika hatrany. Andeha isika andinika zanadovitra anankiray manan-danja io amin'ny fanapa-kevitra amin'ny fiainantsika. Mialohan'izay aloha dia andao hivavaka. Tompo malalo, tianao hanapa-kevitra izahay amin'ny fiainana iainanay ankehitriny mba hanao ny sitraponao, ary raha hanapa-kevitra koa nefa izay tsy hanao ny sitraponao dia efa fanapa-kevitra izany saingy hitondranay eo amin'ny fahasimbana. Ampahirezo ary izahay izao ahita ny fahamasinanao ka ho resy lahatra fa tena mila mandeha amin'ny mpahamasinana ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fomba ahoana no ahafahantsika maneho ny toetran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika? Satria isika dia tsy Andriamanitra fa asan'ny tanan'Andriamanitra. Satria isika dia olombelona marefo sy mpanota. Dia ahoana ny fomba anehoantsika izany ahafahantsika maneho an'izay toetran'Andriamanitra izay? Rehefa mahita olona tsara toetra ianao dia faly ery hoe tsara toetra kosa, mahafinaritra kosa ny toetra n'iny olona iny. Ary indraindray aza mba maniry hoe mba tiako hananana ilay toetra. Fa izao, inona no tadiavin'Andriamanitra amintsika? Andao fitiantsika kely hoe fahamasinan'Andriamanitra. Ny soratra masina amin'ny alalan'ny Samuel voalohany toko 2:2 dia milaza fa tsy misy izay masina tahaka an'i Jehova. Izy ihany no masina, tsy misy masina tahaka azy. Fantatsika aloha izany izay. Ny Isaia toko 7:15-5 koa raha ampiana dia izao hoe milaza io andiny io fa masina no anaran'Andriamanitra. Masina, ray masina hoy Jesosy tamin'ny vavaka nataony. Ary izao hoe ray avo sy manerinnerina izy izany ny faratampony indrindra. Fa saingy izao miampy hoe masina ihany koa ny anarany. Fantatsika izay, efa nodiniantsika izay. Fa izao isika ve anaiky koa ny fahamasinana? Asaiko ianao andinika an'reto tenin'Andriamanitra reto. Ao amin'ny Levitikos toko 20:5-20 manasa antsika Andriamanitra mihitsy no fampiresaka amintsika. Hoy izy hoe ary aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina aho. Ho an'iza ilay ahatonga antsika ho masina? Ho an'Andriamanitra. Fa tsy hoe masina amin'izao fotsiny, misy olona masina be amin'izao fotsiny. Fa ho an'Andriamanitra, raha olona ho an'Andriamanitra ianao izany dia masina manaiky an'izay hoe fanokana tena ho masina ho an'Andriamanitra izay. Ny Romanina toko 5:2-20 aza manampy ihany koa hoe nantsoina ho afaka miota zasy ianao. Ity ilay ota dia niala teo isika nankeo amin'Andriamanitra. Fa tsy hoe isika navotan'Andriamanitra fotsiny dia lasa tsy ota intsony ny ota zany. Fa ilay ota mihitsy nielantsika manatona an'Andriamanitra kosa isika. Ary izay ny atao hoe miaina fahamasinana, ilay tsy manota, na tsy miezaka manota, na tsy manao fanahiniana manota. Jerentsika ny Hebreo toko 12:4-20 ho fampirisihana antsika ho amin'izany hoe fahamasinana izany. Hebreo toko 12:4-20 dia hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny manao hoe miezà mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Isika mieritreritra hoe manahirana ilay miseho masina be. Fa ny soratra masina milaza fa izay tsy manam-pahamasinana anie ka tsy ahitany tompo e. Maniry ahitany tompo isika, maniry ny fanatrehany isan'andro, fa tsy ahitany tompo isika raha tsy miezaka ao amin'ny fahamasinana. Ny Petera voalohany toko 2:5-20 sy 6:20 manokana dia milaza hoe aoka ho masina ianareo amin'ny fitondrantena. Ilay fitondrantena resahana zany dia ilay hitantsika teo ambony ilay hoe miala amin'ny ota, miaina fiainam-baovao, izay ilay fitondrantena. Tena miantso antsika Andriamanitra, tsy ny mpitary-pivavahana na mpitondra fivavahana na ny ray aman-dreny ara-pivavahana no miantso anao hoe mba masina, fa Andriamanitra mihitsy no miteny hoe aoka ho masina ianao, izaho, isika. Mila maneho ny fitiavan'Andriamanitra isika ao anatin'izay. Ary izany ny fomba iainana ny fahamasinana, iainana ny toetran'Andriamanitra hoe fantatsika Andriamanitra fa iainana ny toetrany, tandrina ny didiny dia mitoetra amin'ny fitiavany. Jaona toko 7:4-5-3 sy 5:3 dia miresaka izy hoe didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo, iainana ilay fitiavana. Matetika isika miteny hoe didy vaovao zany dia mifankatia fotsiny, fa ny didy taloha zany dia tsy izy intsony.
Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no namintana an'ireo dida ireo. Ahoana ho izy? Anankiroa izy ny antonany lalàna sy ny mpaminany rehetra. Ny voalohany dia ny hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izay ny voalohany. Ary ny faharoa izay mitovy lentana, mitovy tahaka azy ihany dia ilay hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ireo izy ny antonany didy. Miantona amin'ireo izany ny didy rehetra. Ary izay navaozin'i Kristy ho toy izay ilay didin'Andriamanitra izay anankifolo. Ny 4 voalohany dia ny fitiavana an'Andriamanitra ary ny 9 farany dia ny fitiavana ny namana. Izay ilay didy vaovao dia miainana azy io ampitiavana amin'ny samy ao amin'ny finoana sy ny olona rehetra. Ny Jaona 2:7 ka hatramin'ny 7:10 manazavazava an'ilay hoe ahoana ny fitoerana amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia ilay hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra ny atao hoe mitoetra amin'ny fitiavany. Fa raha tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra ianao izy dia mpandainga raha milaza fa hoe tia azy. Mitandrina ny didin'Andriamanitra mira mitoetra amin'ny fitiavany. Ary ny mamarana azy ny Jaona 1:7 fa 7 ka hatramin'ny 2:10 ihany koa izay nge milaza hoe aoka hifankatia. Izay fotsiny matetika no apetrakitsika ho slogan hoe teny baiko fiteny filamatra hoe andao hifankatia fotsiny. Fa fankatia tsy misy nininona mazava fomba hifankatiavana. Kanefa tsy izay ilay izy. Ny ohatra napetraka Kristy dia ny hoe i Kristy no fitiavana ambony indrindra dia nanoloran'ny ainy hamonjy azy ianao. Novonjeny isika, aina no natolony ho antsika. Isika tokony ho faty nalainy ny toerantsika ary isika tokony ho ao mandrakizay ao amin'ny fahaverezana mandrakizay dia nakariny amin'ny alalan'ny fitsanganany tamin'ny maty ho amin'ny fiainana mandrakizay. Hampaherantsika Andriamanitra andeha isika aneo ny toetrany amin'ny fifankatiavana, amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, amin'ny fanajana ny fahamasinana sy fandehanana amin'ny fahamarinana. Hivavaka isika. Tompo, misaotra indrindra fa ianao mampatanjaka anay toy izany. Aza vela hieritreritra izay fa mandeha ho azy fotsiny ny fitiavana, fa tena ao anatin'ny fahamasinana ny fitiavana ary toetranao izany ka tianao hiainanay. Ampio izay hiainan'izany araka ny soratra masina izay nanoronao anay teo amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.